Ombay misadidi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo misato, eka amby folo. Fikasana zany raha neny fikasana sa? Fikasana tsara. Anao sa onitsy? Ay fikasana ankizy namako io ah. Efa kely sisa masy dia ho vity ty fanadinany ity dia efa manao programa nasa maty-paika daholo ny rehetrarehetra. Fikasana inona zao no mety ho tsara amin'izany? Iasa misy asa ombonana sa? Misy asa soa ataonareo sa? Mianatra ty rehefa vaky ny loha. Mbola asa inona koa tsy miasa zany tsony. Fa inona anaka Ny natao? sasany, ny antovy lasasany. Aza hitako izay hoe matory fotsiny mandritra ny fialan-tsasatra. Le andro le efa avy tany fanadinana iny mihitsy ny ankizy lasasany dia tsy maintsy mba mamimamy kely. Sotrosotro kely reneny re. Sotrosotro kely ahoana? Sotro toaka kely amin'izay mamimamy kely. Mba manana. Zany ny fikasana? Enoy ah, dia ny sasany. Voatava voaka ny rano fanadinana dia mikikika mafy. Dia tena manao zay défoulement iny ah, défoulement. Indray. Ny sasany nony ah, ny taneny andeha ho any Aiko amin'le lasa dala amin'izany. tsy haiko e. Andeha ho any amin'le toeram-pianarany taloha dia misy surveillant tsy tiany maizina hony ao. Dia amboary nony manahirana be ho azy fiteny izay. Azony eny ve zany? Ka afaka-findro zareo hony le surveillant fa nga hony izy hiverina amin'ny sekoly itsony. Inona ary zany zava-doza tantaraina fikasana. Mety misy fafinaretana ihany aloha amin'izany e. Inona ny fafinaretana Sasany amin'izany? andeha andia ry tany mena ry kotra e. Andrekakyo. Fikasana daholo Ary toa izany. fikasana ratsy daholo e. Koa mba manao Manotana izy amin'izany e. izy neneny kosa dia efa lalile. Inono aloha e. Voafieritra mbola voalohan'ny fanadinana zao. Ka ono ah. Eh. Ny fanontaniako aminao dia izao. Manantenan'Andriamanitra ve izy mba hanampy azy amin'ny fanadinana sa dia tsy miraharaza ny Andriamanitra izany mihitsy? Tena manantena mihitsy fa inona no antenaina raha tsy Andriamanitra andeha ho avy mihitsy izy ao fanompompivavahanao atao. Andrekakyo. Ny fitahiana ho an'ny mpanala fanadinana. Mahagaga indray izany. Ka zao ne manao masina be aloha alohan'ny fanadinana. Vita amin'ny fanadinana tsy maninona tsony amin'izay. Indray. Izany ny aloha. Mampatahotra azy zany anaka. Fa maninona ko? Tena mampatahotra. Ka manotana izy amin'izany e. Hanota? Inona no vavakinona no hivaly amin'izany? Ko tsy le fahotana iny no mampisaraka azy amin'Andriamanitra? Ka mbola tsy vitany zany. Voafieritreretana fotsiny. Zany hoe araka ny fieritreretanareo zany hoe mivavaka tsara alohan'ny fanadinana rehefa vita ny fanadinana manao ditra. Zay ny azy. Ka Ho efa ota sady zany anaka. aiza neny tiako Efa ota avy hatrano ia aminao. mbola tsy natao anefa voeritreretiny. Ka efa ota sady. Klizy koa Araka le voasoratra ao amin'ny ohabolana toko fa 720 mahaliana azy ny teny zany. Zany tokoa ve? Aha. Mbola tsy natao koa reny e. Mbola tsy natao. Mbola Fa za zao voafikasan'ny adalana fotsiny. mieritreritra hoe hanota izy raha manao an'izany. Voasoratra ao amin'ny ohabolana toko fa 720 fa ota ny fikasan'ny adalana. Ota ny fikasan'ny adalana ota. Ota ny fikasan'ny adalana. Ohabolana toko fa 720 tapany voalohany. Ohabolana toko fa 720 tapany voalohany aiza tsara io ota ny fikasan'ny adalana. Izany mihitsy ny Tsy tena. azo vazivaziana ilay Andriamanitra. Fa nga Andriamanitra kilalao anaka. Izany ingeno ataoko hoe inona no valim-bavaka mba ho azony amin'izany fa mivavabava-poana izy. Mandehana mihitsy ianao a. Raha vantany vao mihaona amin'ireo namanao ireo ianao. Dia tantara ho azy fa ota ny fikasan'ny adalana. Araka ny voasoratra ao amin'ny ohabolana toko fa 720 ka raha izany ny fikasany dia tokony ho tonga izy dia manantena fa tsy misy fitahian'Andriamanitra mihitsy ao amin'izay zavatra ataony. Tsy lasa mihitsy zany aleo tonga dia tantaraiko amin'ny marina dia marina tokoa fa otany ny fikasan'ny adalana e. Ohabolana toko fa 720 tapany voalohany. Ota ny fikasan'ny ny adalana anaka. Araka ny teny a voasoratra ao amin'ny ohabolana toko fa 720 ka aza mba mikasa anao adaladala fa tonga dia ota.
Zany indrindra ekeko izay ekena mihitsy izay fa ay izy ity tsy izay atao ihany fa neny fisainana tsisy mahita any azy ota ny fikasany adalàna roapolana toko 7 amby roapolo anjeny 7 tapany voalohany